CGB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Luciano ni fampalalam-baovao. Mampiseho ny mahamatianina azy ary tsy misahatra miroborobo izay amin'ny ankabeny ny fanehoan-kevitra ireo nanatrika ny fankalazana ny fahafolotona ny Ainao Manjelikolo TV FM Teny Tanimena Omaly. Nanaitra ny maro ny fanambarana nataon'ny mpitondra tamin'ny alalan'ny ministeran'ny Atitany izay nanambara fa tsy maintsy anatin'ny efitrano avokoa ny hetsika politika fanapa-kevitra izay mifanohitra tanteraka amin'ny mahatany demokratika ny Madagasikara izay mandala sy manaja ny fahafahana amin'ny teny sy maneho hevitra. Nivoaka ny hôpitaly Androany Sabotsy ny Papa François rehefa notsaboina nandritra ny 3 andro mikasika ny bronchite hitarika ny fotoam-pivavahana ao amin'ny Saint-Pierre avy hatrany Tenan-Drapitsoalahady izay anamarika ny herinandro masina amin'ny fankalazana ny Pâques. Sabotsy fa voalohan'ny volana aprily taona 2024 aterina ny araba tompoko lasy tompoko vavy aty ampiandohana dia ialana tsiny indrindra tompoko ny fahatarana teo amin'ny lafin'ny fanomanana na izany ary ampanajana tanteraka no anasananao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany anomboantsika ny fotoana avy hatrany dia nankalazainao omaly teny amin'ny hôtel restaurant Saint-El Tanimena ny fahafolo taona ny joron'ny Ainao Manjelikolo TV FM Caprod lanonana izay niarahana ny faly tamin'ireo mpiara-miombina antoka sy nankasitrahana azy ireo niaraka tamin'ireo mpiara-miasa fotoana ihany koa niaraha-paly tamin'ireo ekipa rehetra eto amin'ny Kolo TV FM. Raika amin'ny 30 martsa 2024 raika amin'ny 30 martsa 2024 folo taona katrika omaly no nijoroany Kolo TV FM Caprod folo taona nizarana ny mamy, nizarana afaliana, nizarana ny mafinaritra sy ny mahasoa samihafa fa indrindra folo taona nizarana sy nampitana vaovao marina sy voarindra. Au tout début, il y a donc 10 années de cela, il y avait juste un projet. Tany ampiandohana folo taona lasa tahaka izao nisy ny tetikasa ny hevitra fa indrindra ny fahasahiana anangana fahitalavitra sy onjam-peo tao anatin'ny tontolo izay tsy dia nilamina ho fantatry ny rehetra. Ankehitriny tanteraka ny vinavina ao anatin'ny fandaharana izay mahasarika sy mahaliana ny maro fa indrindra manjoy sy manaraka ny fiainana andavanandro ny olona tahaka ny any ampiasana, any anaty fiara na ihany koa an-tanan-dehibe na ambanivohitra. Eto Antananarivo hatrany amin'ny faritra, eny hatrany ampitan-dranomasina noho ny firoborobon'ny teknôlôjia. Miezaka mampiseho hatrany ny fahavononany hitazona izany sy androso hatrany ny ekipa rehetra. Mbola eto izay ankehitriny, folo taona teo aoriana, mbola vonona ny anome ny fandaharana avolenta sy manatona hatrany ny mpankafy mba homendrika ny mpijery sy ny mpiara-miasa aminay. Noho ianareo ihany koa ry mpiara-miasa rehetra no nahatoy izao ny Kolo TV FM. Nanampibetsaka ny fahitalavitra sy ny onjam-peo ny fanohananareo. Mankasitraka feno amin'ny fanohananareo sy ny mbola anohananareo anay atao anatin'ny folo taona ho avy. Restez à nos côtés pour les 10 prochaines années encore et toujours pour les dizaines d'années à venir. Nosafidiana manokana ny anarana kolo finiavana ampiroborobo ny mahamalagasy hoy ny filoha le jeneraly Adzo Andriananarivelo. Eo ihany koa ny fanomezana sehatra manokana ny tanora. Profon'izany tanora ny akamaroany mpiasa ato amin'ny orinasa. On a choisi à l'époque de mettre un nom cool. Pourquoi cool et pourquoi pas autre chose parce que nisafidy ny anarana kolo izahay tamin'ny fotoana. Nahoana no kolo fa tsy zavatra hafa satria zavatra tena malagasy no tadiavinay. Isaorana ny mpiara-miasa rehetra nitazona ny teniny satria everiko fa niezaka mafy nanasongadina ny vokatra eto an-toerana izahay fa indrindra ny fampiroboroboana ny kolotsaina malagasy.
Ny fanaparianany kolany amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara dia mbola anampy anay ahafantarana kokoa izay kolotsaintsika izay. Araka izao hitanareo izao, tanora no mandrafitra ny ekipanay. Isan'ny fanambana petraka izany ny fampandraisana anjaran'ny tanora. Araka ny nambarako teo aloha, sekoly ny fahitalavitra sy ny onjam-peo no tianaina joro. Everiko fa tratra ny tanjona ankehitriny ary isaorako izy ireo satria tanora maro no nandalo tao amin'ny deska sy ny fandaharana samihafa teto amin'ny Cool TV FM ary inoko fa mbola maro no andalo anatevin-daharana amin'izany. Beaucoup de jeunes sont passés dans les animations des émissions de Cool TV et j'espère que d'autres jeunes viendront encore enrichir le staff de Cool TV FM. Nankasitraka ny ekipa rehetra fa indrindra ny mpiara-miasa, ny toto na fotsy na andro na masaka ny fandaharana sy programa rehetra tato amin'ny Cool TV FM manandritra izay folotona izay, ny filoha le général ny orinasa nandritra ny lateniny. Je voulais adresser mes sincères remerciements, même s'ils ne sont pas là, à l'Institut de l'image de l'océan Indien, l'ILOA. Tia ankasitraka ny Institut de l'image de l'océan Indien l'ILOA sy ny tale généraliny izay nanampy anay nanangana ity fahitalavitra ity tamin'ny taona 2024. Ny injeneran'izy ireo manam-pahaizana, io ihany koa ireo namana tao amin'ny antenne réunion izay nanome fampiofanana ireo mpanolotra fandaharana sy ny mpanao gazety teto aminay. Raha tsy nisy ny fizarana ny fahaiza-manao nataon'izy ireo, mety tsoa teo ny Cool TV FM amin'izao fotoana, ka te hisaotra betsaka azy ireo a. Folo taona aty aoriana, mbola eo foana ny Institut de l'image de l'océan Indien l'ILOA ary manara-maso akaiky ny fivoarany Cool TV FM. Ny tale général ny TV5 Monde izay nanohana trano ny tetikasanay teto Madagasikara. Ny fianakaviako izay manampy betsaka ny tale général sy ny rédacteur en chef ary manohy manampy betsaka ny Cool TV FM amin'ny fahaiza-manao ny samihafa amin'ny fanaovan-gazety. Tsy haiko ny tsy hisaotra ireo mpiara-miasa rehetra. Misy fotoana milaza hoe tokony mbola hotohizana ve fa noho ny maheo anareo ny vady aman-janako dia ilaza izahay hoe raha matoky antsika izy ireo nahoana no tsy hotohizana. Avec ma femme et les enfants, on se dit, bon, si nous font confiance, pourquoi ne pas continuer? Nisy ihany koa ny fanolorana medaly ho an'ireo mpiasana aritra folo taona tao amin'ny orinasa. Miisa 9 izy ireo no nisitraka izany omaly. Élysée. Milsou. Sina. Dites. Monsieur Alain. Cool TV, la télé autrement. Cool FM, la radio active. Anio ny ezaka ho fanakekezana trano ny mpanaraka ireo fandaharana maro eto amin'ny Haino Amanjery mandritra ny folo taona manaraka. Mankasika indrindra dia nampiseho ny mahamaty azy ary tsy nitsahatra ny roborobo. Izay amin'ny ankapobeny ny fanehoan-kevitra nandritra ny fankalazana ny fahafolo taona tamin'ny Haino Amanjery Cool TV FM teny Antanimena raha nambaran'ireo mpanaraka. Mivelatra ary miasa ao anatin'ny matianina ny ekipan'ny Cool TV FM hoy ireo olom-boafidy. Nanome voninahitra ny fankalazana ny fahafolo taona ny Cool TV FM Keprod alina teny Antanimena. Nenany zavatra tsapako zany nahita ny Cool TV natsangana folo taona lasa zay. Nahita ny io chaîne na télé sy radio nivoatra ary natsapa hoe raha oharina amin'ireo chaîne anabavy izay misy eto toerana azo heverina hoe anisan'ny songadina Cool TV na izy ary no anisan'ny zandrany indrindra ary mirary soa amin'ny folo taona manaraka amin'ny Cool TV. Ia, ny Cool TV dia mandeha amin'ny Canal Plus ny fanadina. Raha ny mpijery azy ny manaraka ny fandaharanareo dia maromaro ihany fa ny fanirinay
ny eritreritrray avy ala amin'ny distrika any ambanivohitra dia mba hisy Cool TV mitsangana ao amin'ny distrikany Fanadina. Ia ny miaraba ny Cool TV amin'izao fafolo taona zao ary ny zavatra tsapa dia ny fitiavanareo ao anatiny zany mampandroso an'le fahitalavitra sy ny radio ary hitantsika zao fa manomboka misandrahaka eraky ny Madagasikara ny Cool TV. Za manokana dia efa niara-ny asa taminareo tamin'ny fedina tompondaky ara-tany Tsipika Kanety be tonga teto ny Quarterback zay télévision matianina avy any France izy io dia nanao izy nijery nareo chaîne rahavavy fa Cool TV no nisafidina niara-ny asanay tamin'izay ka dia hatramin'izao mbola mijoro nareo mbola mampiseho ny mahatianina nareo ka nirariko zany dia mba eo foana nareo ary mbola hitombo folo eny hitombo zato eny amin'ity fampitambavao eto Madagasikara. Afapo ireo orinasa izay niara-niasa tamin'ny Cool TV FM tao anatin'ny folo taona izao raha ny faneho-kevitra ireo solotenan'izy ireo. Fa miaraba ny Cool TV radio natratra an'izao fa folo taona an'izao ary milasoa tratra indray ny folo taona manaraka ary efa misandrahaka manerana nosy zer manatena fa ito foana ny fiara-miasa miaraka aminay. Mahafinaritra be foana miara-miasa amin'ny ekipa Cool TV, zareo réactif be foana sady mahafinaritra be miara-miasa aminazy. Dia miraro amin'ny Cool TV mba azo folo taona manaraka sy 7 taona, 10 taona dia miraro soa ihany koa ho an'ny mpiasa rehetra dia itoy hatrany fiara-miasa ny Cool TV sy Canal Plus Madagasikara. Arabaina aloha ny Cool TV na tratra nahazo tombo taona hoe folo taona niainana teto amin'ity tany ity fa zao io folo taona io zany efa lasa ohatrany hoe tahiry na fisedrana be dia be nangalana lesona nandritra ny folo taona arabaina ny Cool TV nahazo folo taona nangalana traikefa teo amin'ny fahasarotana isan-karazany entina satria raha tsy manana an'iny afahana manorina sy manangana ny rapitso fa raha ohatra ka roa taona fotsiny ny traikefa nananao ka nangana ny rapitso sahirakirana satria mifiainana sarotra fa raha ohatra manana folo taona everiko fa fotoana amin'izay afahan'ny Cool TV maka lesona amin'izay folo taona lasa zay anorenana no avy. Nandritra ity fotoana ity nasaina ihany koa ireo avy amin'ny hainy vakojery hafa ary naneho ny fahitan'izy ireo ny Cool TV FM. Raha zaza zany efa lehibehibe ihany efa vorosaina ikan'izay zany hoe zava-dehibe ny vitan'ny Cool TV FM natoa ny aina tao anatin'izay folo taona zay. Tsara ihany koa izy inona moa ny zava-dehibe satria ny zava-dehibe amintsika ny le fizarana amin'ny vahoaka ny ataoko hoe ny vaovao sy ny zavatra tokony ho fantana ary ihany koa fampizarana ihany koa ny ataoko hoe ny fialamboly ao anatin'izay ho an'ny mpijery rehetrarehetra dia folo taona zay raha nitezaina ny olona zaza ohatra hoe ataoko hoe zaza folo taona zany nitezaina tao anatin'ny folo taona zay dia efa 20 taona izy zao zava-dehibe zany efa zany hoe iroso kokoa amina fahamatorana zany ireo olona zay nitezainy Cool TV sy Cool FM tao anatin'izay dia eto dia mitondra ny teny Firaritso ho an'ny Cool TV ho tratrany folo taona manaraka indray ary tsy hijanona amin'izay folo taona zay angambany raha ny faniriany rehetrarehetra. Isan'ireo valo mianaday niasa ary mbola miasa ato amin'ny Cool TV tao anatin'ny folo taona izao Izakamady sy Minso. Eo aloha ilay fitiavana an'ilay asa aloha ny voalohany indrindra satria ny asa ny fivelomana ny asa
dia ny fifoazana maraina tena enjana ary nitondrana takaitra mihitsy satria tena tratran'ny areti-maso mihitsy tsika amin'izao resaka fifoazana maraina moa dia amin'ny 12 sasany alina dia mandeha amin'ny 3 maraina tsy maintsy mifoha amin'ny 3 sasany tsy maintsy miainga. Ohatrany vetivety kely dia 10 taona sahady na azy mety ay faly dia tena faly 10 taona nivelarana 10 taona nianarana ihany koa 10 taona ahitana zavatra be dia be 10 taona nifankazarana tamin'olona be dia be ihany koa 10 taona nifampizarana indrindra dia mino fa ny 10 taona manaraka mbola tsara foana ihany koa dia mankasitraka an'ireo mpijery indrindra ny mpanohana teo foana hatramin'izay. Andao raha antsika ao anatin'ity horonan-tsary ity ary ny fitiny tantaran'ny Cool TV FM sy ny fivoarany tao anatin'izay 10 taona izay. Napetraky ny Cool TV FM ny isitrahany malagasy rehetra ny fahitalavitra Cool TV sy ny onjapeo Cool FM manerana ny nosy. Ankoatran'ny eto Antananarivo izay misy ny foiben'ny Cool TV FM dia fatra misy sahenina eto Madagasikara izao no efa misy ny haino aman-jery Cool TV sy ny onjapeo Cool FM. Ny volana aprily 2022 no nanomboka nampita ny sary sy ny feo voalohany Cool TV FM Antsirabe. Eto amin'ny Fokotany Tsarasotra, lalana mihazo ny Trésor no misy ny Brown. Valo amin'ny valopolo teboka valo no Madrefy ahafahana mandray ny Cool FM ary 700 teboka 520 MHz kosa no azahoana ny Cool TV. Ho antoamasina indray kosa ary dia ny volana Martsa 2022 no nisokatra ny Cool TV FM Toamasina. Noho ny fidirantsika tao anatin'ny fihibohana nandritra ny valinaretina Covid-19 anefa dia valo volana tao aorianany fisokafanio vao nanomboka namokatra fandarana ny onjapeo valo amin'ny valopolo teboka valo. Misandrahaka amin'ireo distrika Toamasina voalohany sy Toamasina faharoa ny Cool TV FM. Betsaka ireo miraiky potateraka amin'ity haino aman-jery ity. Fa fatra fahatelo misy ny Cool TV FM ihany koa ny ao amin'ny renivohitry ny masoandro. 20 Jona 2022 no niorina ny Cool TV FM Toliara. Vokariny eto Toliara avokoa ny 5.0 isanjaton'ny fandarana rehetra mandeha eto amin'ny Cool FM Toliara. Ao anatin'izany dia samy mahazo ny anjarany fandarana tandrify azy avokoa ny sarangan'olona rehetra. Maro ireo commune ao amin'ny distrikany Toliara voalohany sy Toliara faharoa no misitraka ny haino aman-jery Cool TV FM Toliara. Anisan'ny faritra iray misy ny Cool TV FM ihany koa ny ao Diego. Ny volana Aogositra 2022 no nitsangana ny Cool TV FM Diego. Eto amin'ny Fokotany Ambalagaza, face lycée technique industriel no misy ny birao ny Cool TV FM Diego. Manana fandaharana vokarina ao an-toerana ihany koa ny Cool FM ao Diego. Ny farany volana Janoary 2022 lasa teo no niorina ny Cool TV FM Fianarantsoa. Nisantarana izany ny fandarana takariva mahatsara vahiny izay natao hifampizarana ireo vaovao ka andraisan'ireo mpiaino anjara mivantana amin'ny alalan'ny afatra fohy sy ny antso. Vao tsy ela akory dia tonga soa tao mahajanga ihany koa ny onjapeo Cool FM sy ny fahitalavitra Cool TV. Ao amin'ny rihana voalohany bâtiment 5 étages tsara mandroso no misy ny Cool TV FM mahajanga. Eto dia mankasitraka sahady ireo rehetra izay niara niasa sy nahatokatrano ny Cool TV FM Antananarivo sy ny Cool TV FM any amin'ny faritra rehetra ary indrindra ihany koa dia ireo mpiaino sy mpanaraka ny Cool TV FM iray manontolo. Lafim-baovao hafa dia nanaitra ny maro ny fanambarana nataon'ny mpitondra tamin'ny alalan'ny ministerany Altany izay nanambara fa tsy maintsy anaty efitrano avokoa ny hetsika politika. Fanapakevitra izay mifanohitra tanteraka amin'ny mahatany demokratika any Madagasikara izay mandala sy manaja ny fahafahana miteny sy maneho hevitra. Matoan-dahatsoratra Gaëtan Andriatsilavo. Miaratsy sy mihamafana ny maripana raha ny tontolo politika eto Madagasikara no jerena. Arakaraky ny anatonana ny tatim-pifidianana no mitranga ireo fambara avy amin'ny mpitondra ka miteraka aya ho an'ny vahoaka sy ireo mpanao politika eto amintsika. Vao maly, nanaitra ny maro ny fanambarana nataon'ny ministry ny Atitany tao amin'ny televiziona nasionaly, nilaza fa omena malalaka ireo mpanao politika amin'ny famorim-bahoaka sy etsika politika tiany atao rehetra, saingy tsy maintsy anaty efitrano anefa izany. Nambarany ihany koa fa miaritra amin'ny antoko politika rehetra izany, na mpanohitra na pomba ny fitondrana ary tahaka izany ihany koa ny anireo solombavambahoaka. Tsy tafiditra anatin'izany kosa ny ao anivon'ny fahefana-panatanteraka noho izy ireo ampiatra ny politika mpanjakana sy ny fampandrosoana ary ny asa sosialy raha ny fanazavan'ny ministry ny Atitany hatrany.
tsikaritra sahady fa misy mizana-tsindrinila amin'ny fanapahan-kevitra noraisina na tena namafy aza ny ministra nandritra io fotoana io fa mandala demokrasia sy malalaka amin'ny fanehoan-kevitra amin'ny sehatra rehetra isika. Maro amin'ireo mpanao politika no nanameloka iny fanambarana nataon'ny ministra iny ka nilaza fa mifanohitra amin'izay ambara etsy sy aroa ny fanapahan-kevitra raisiny ny mpitondra. Tsikaritra anatin'izany fa misy ny tidiko lehibe sy ny fanakanana olom-pirenena aneo hevitra sy ifamory. Tsy voaja ihany koa ireo olom-boafidy izay manana zo sy adidy anao tatitra amin'ny vahoaka ny vidy azy ireny. Manahy ny rehetra fa mety hiteraka korontana tahaka ny mitranga tamin'ny taona 2024 io fanambarana nataon'ny mpitondra io. Ny filoha ankehitriny fonisy be ny tanàna no niady nametraka ny kianjan'ny demokrasia ho fiarovana ny fahalalahana maneho hevitra. Ankehitriny rehefa tonga eo amin'ny fitondrana izay fantatra ihany koa fa manao izay ho hafa ny hitazonana izany, miova hevitra ka mamoaka ireny fanambarana manakana ny fahalalahana maneho hevitra ireny. Tsy ahivina ihany koa fa isan'ireo kandidà nitety faritra maro mialohan'ny fotoana fampelezan-kevitra ny filoha amin'izao fotoana ary nomena malalaka. Tsy nisy ny sakatsakana. Isan'izany ohatra ny nataon'ny tao Antsirabe ny 1 Aogositra 2024, ny tao Ambohibary ny 3 Aogositra 2024. Ankoatra izay, noteteziny avokoa ireo renivohimparitany sy renivohiparitra rehetra mialohan'ny fotoana fampelezan-kevitra. Tsy nisy ny sakana, tsy nisy ny fanambarana ny voaka tahaka izao ataon'ny mpitondra ankehitriny izao. Ankehitriny anefa rehefa tonga eo amin'ny fitondrana, izao no zavatra mitranga. Ferana tsy aneho hevitra ny mpanao politika, ireo olom-boafidy isan-karazany. Ambara fa mila fitoniana ny vahoaka, ary eo ihany koa ny fametrahana filaminana sy ny fandriampahalemana, ary tonga hatrany amin'ny hoe manohitohina ny andavanandro ny mponina sy ny fifamoivoizana ny famorim-bahoaka. Antony mahatonga ireo mpanao politika hanome lesona ny mpitondra ankehitriny ary milaza fa tsy natao hitadiavana seza fotsiny ihany ny politika. Araka izany dia fanapahan-kevitra manohitra ny demokrasia sy ny fahalalana maneho hevitra. Iny fanapahan-kevitra iny ho ireo antoko politika fa ihany koa mijika mandika ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena. Miseho lany ary mizotra makany amin'ny endrika jadona sy fanampenam-bava ny fepetra raisy ny mpitondra ankehitriny noraran'ny fanjakana tamin'ny alalan'ny ministry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana Tokely Justin ny fanaovan'ireo antoko politika sy olom-boafidy famorim-bahoaka ankalamanjana. Fanapahan-kevitra izay miatra avy hatrany rano nambarana nandritra ny fivahinianana tao amin'ny fahitalavim-pirenena. Tsy maintsy ao anaty efitrano manomboka izao ny fanaovana etsika ara-politika sy famorim-bahoaka izay ataon'ireo mpanao politika. Ny antony dia tsotra satria mila fitoniana ny vahoaka dia eo ihany koa ireo solombavam-bahoaka izay matetika moa zany zareo dia manao tatitra any amin'ny vahoaka izay misy an'zareo tsirairay ihany tena zony zareo tanteraka ary mahazo alalana tsara mihitsy zareo manao an'izany tatitra ho an'ny vahoaka zany fa saingy zao dia tsy maintsy ao anaty efitrano ihany koa ny anaovana an'izay tatitra zay fa tsy aty ankalamanjana. Tsy voakasika ity fepetra ity kosa ireo tompona ndraiky mpanjakana indrindra ny ao amin'ny fahefana mpanatanteraka satria ireo dia natao agnatanteraka ny politika ankapobeny ny fanjakana sy ny programanasy ny fanjakana. Nanaitra ny maro antoko politika maro no nanameloka ity fanapahan-kevitra noraisy ny fanjakana ity. Isany amin'izany antoko malagasy miara-miainga araka ny fanambarana navoakan'izy ireo androany. Ny laoza ny toetrandro ny didin'ny besandry sy ny famerana ny olom-pirenena aneo hevitra sy ifamory am-pilaminana hoy ny antoko MMM ary zo fototra arovan'ny andininy faharoapolo amin'ny fanambarana iraisam-pirenena mikasika ny zon'olombelona sy ny lalam-panorenana ao amin'ny andininy fahafolo izany. Fa ihany koa tsy manaja ireo olom-boafidim-bahoaka. Tsy manaiky ny fanelinglelenana sy ny fameperana ny fanehoan-kevitra ny vahoaka sy ny antoko politika salamreny. Ary zany koa dia anisany manala amin'ireo olom-boafidy ny fahafa maneho hevitra ny zareo. Anjarany maire, ny mpanolo-tsaina, ny solombavam-bahoaka, ny loholona
sy ireo olombofidy rehetra no maneho hevitra ary manao tatitra amin'ireo olona mifidy andry zareo indrindra amin'izao fotoana mialohan'ny fifidianana izao tokony amela malalaka ny tsirairay ny antokon'olona ny antoko rehetra na miaraka na tsy miaraka fitondrana tokony avelany eo hevitra malalaka ny olona ary zay koa dia anisany fahafahana sy fahalalana izay isiany fitoniana eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny 17 janoary 2024 ny filohan-kehitriny no nametraka ny kianjan'ny demokrasia araka ny fampatsiahivana anatin'ny fanambarana nataon'ny MMMIT hatrany mba hiarovana ny fahalalana maneho hevitra saingy ny fitondrana tariny ihany ankehitriny no manitsakitsaka izany ho an'ireo antoko politika hafa fandikan-dalàna fa ihany koa fampisavorovoriana ny toetra aram-pirenena izao fanapakevitra izao. Renina vetoboko kosehin'ny ministre amin'ny alalana déclaration simple déclaration amina télé fantanina napetraka nay satria mbola tantany-dalàna tokoa ve Madagasikara aty. Zavatra eo anaty izany koa ny le fanambarana ohatra ny lasa ataoko hoe excitant zay le izy zany hoe misintona olona hitroatra satria fomba ahoana moa no ameranao olona tsy afaka anao famorim-bahoaka na zany ny asany mpanao antoko politika ka hoy zay hoe sanatravina ve tsika hiverina ao anatina fanjakana bontolo fa anareo fanjakana manao anareo dia manao t-shirt orange daholo ny olo eo dia fa regny dia fa politika regny nareo zany zara zavatra nareo dia mamora an'le olo amin'le mahazo mamora nareo satria mizara zavatra ireo mpitondra ihany ange nanomboka anazy io ireo nanomboka anazy dia nagnaraka indray le olo dia zao sahirana amin'izay izy hoe lasa lavitra loatra tsy zavatra ty zany hoe manao didiny bechange zany hoe zahay mitondra zao dia ataonay daholo zay. Ankoatra izay mifanohitra amin'ambaran'ny CENI nanoloana ireo antoko politika sy firaisamoam-pirenena ihany koa ity fanapahana ity ny CENI izay miantso ireo antoko politika anentana ny olom-pirenena hiditra anatin'ny lisam-pifidianana ho an'ny antoko tiako Madagasikara tsy tsara toerana ny fitondrana ankehitriny anome lesona sy anakana ny famorim-bahoaka an-dalambe raha ny tantara no jereny. Ohatra ny manao falahiniana manadino manao ririnin-dasa tsy tsaroana ny filoham-pirenena sy ny mpanaradia azy raha mbola tsy teo amin'ny fitondrana izy talohan'ny 24 dia miara mahatsiaro sy miara nanahita izay atao hoe pré-campagne sy fitetezam-paritra natao ny filoham-pirenena iomanany ny amin'ny maha-kandida azy filoham-pirenena izay ka fatahorana izay fahalalahana amin'ny teny izay nefa taizany nangalan'ireo olon'ireo sy ny mpitarika azy ny fahefana tsy teny an-dalambe tena kalamanjana ho atao fanaova izao andray matoministra sy ianao no mpitondra teny mino izay fa fanapakevitra ny arahanareo nanapaka izany sainareo ve raha ny fijery ray avy teny ivonitiako Madagasikara azy dia mitahotra ihany ny tena be dia be satria manomboka miala tsikelikely akoatra ny etika ataon'ny mpanohatra dia miala tsikelikely amin'izao fitondrana izao eny hatramin'ireo olom-bofidy sy olom-bavam-bahoaka izay lany tamin'ny anaran'ny vovonana nanohana ny filoham-pirenena dia ny ERD izany mitahotra no lehibe indrindra eo amin'ireo olon'ireo ka dia manao tao foana ilay mpitondra. Araka izany saika ny antoko politika rehetra no nanameloka ity fanapakevitra no raisin'ny fitondram-panjakana ity noho izany manohitohina ny demokrasia sy ny fahalalana maneho hevitra. Ny politika izay tsy voafetra amin'ny fakana fahefana ihany fa hijerena sy ampiarina ireo hevitra heverina fa ahasoa ny fiainan'ny isan-tokantrano manoloana ny fahasahiranana miseho amin'ny endriny maro eto amin'ny firenena. Dia ihany koa antsika misy vetivety ao anatin'ny doka fohy rehefa avy miverina ao anatin'ny etapany faharoa ny fampahalalam-baovao. Finday kado smartphone vaovao be S Prime finday raitra ifandraisanao maharitra amin'ireo akaiky anao amin'ny vidiny 399 000 ariary misy fihenam-bidy koa amin'ny finday iFeel Prime FM Prime sy ny Mifi 4G tonga vahaingana eny amin'ny teny-mashop anjifan'ilay ho anao. Telma safidiky numéro 1 malagasy.
nisy rivotra fofofo be o teny tsara feno varim-bazaha na niaibina daholo voanina voaloboka sy voanjo ary mifangaro ka nanomeny biscuit complet gouty mampavitrika antsika isan'andro. Biscuit complet gouty vita avy amin'ny lafarina feno otrikaina hoanindreo teo salama sy atanjaka be. Gouty mamy ery ny anio. Vous étiez très nombreux la première fois et cette fois, on vous offre encore plus. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Je dis bien 20%. Offre valable uniquement du 15 mars au 15 avril. Alors, n'attendez plus. Rendez-vous dans nos showrooms Batimax, Anjar et Tsarlalan, ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Isaona trany tomboko lasy tomboko vavy tsy misarika aminay atao anatin'izao fampahalalam-baovao izao mamerina ny arabe ary asaina trany ianao anaraka izany hatramin'ny farany lafim-baovao hafa dia nanao ampamoaka mahakasika ny tsy fifankazahony eo aminy sy ny mpitondra fanjakana ankehitriny isy olombavambahoaka raha zavy androfa Jean Brunel raha nanao tatitra tamin'ny mponina tao Ikongo tsy misy fampandrosoana izay natao tao amin'ny distrikany Ikongo na teo aza ny fanohanana isy olombavambahoaka ny filoham-pirenena nandritry ny fampelezan-kevitra raha ny fanazavany ankilan'izany ihany koa misy ny fikasana amono ity mpisolombavambahoaka ity noho ny fitakina ny marina mahakasika ny rarana afatesana olona tamin'ny 9 aogositra 2024 lasa teo raha nitatitra trany fitinokoloina. Nandritra ny tatitra izay nataony solom-bavambahoaka zavy tsy andrao fa Jean Brunel tamin'ireo mponina tao Ikongo no nanambarany ity farany tsy fifankazahoana amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana. Isan'ireo mpikambana atao amin'ny antoko politika izay nanampitosika tamin'ny fandanina ny filoham-pirenena nandritra ny fampelezan-kevitra ny tenany raha ny fanazavana. Manoloana izany tsy nisy ny asa fampandrosoana natetika sanatao tao Ikongo nandritra ny fotoam-pitondrana ity. Misy zavatra tiako ho azonareo tsara mantsy ny zavatra tiako ampitaina eto. Nanomboka 2009 iaho niara-niasa sy nanohana ny président Rajoel 2023 tsika zao sady tsy mbola nivadika taminazy any tsy namitaka taminazy fa zay raha ny zakainy dia nampitaiko fa mandraky ty ny andro any zay raha nandrasatsika ho an'ty tany ty dia tsy isy tonga ndeha raika namangatsika teto ny ministre Augustin Andriamananoro tamin'ny 2018 ity député-nareo ty io lamatoan Rajoel io lamatoan Rajoel zao anefa mahazo any Kongo zao ny mahazo any Brunel vahoaka ny fidy anao amina salambato ambony dia sazinao ataonao fahirano ohatran'izao fahirano ane zao zavatra mahazo antsika zao. Ankilan'izay misy ny fikasana amono azy raha toka ny kasa hitaky ny marina mikasika ny raharaha famonoan'olona tao Ikongo ny tenany raha ny fanazavana hatrany. Voaresaka tao aby atao amin'ny fomba rehetra mihitsy ny tsy alana an'iny amin'ny fividianana magnaraka eo atao an'izao atao an'izao atao an'izao iny mila vitanana in'iny fa tsy mety mihitsy manakorotan-javatra manimba finanana tena mialatsiny aho hanombo tanyrazana ny joroko eto fa io zany zavatra nagagana dia izao nisy tafitra nalefa natompona ndraikitra avy taty nandeha tany ambony tany hoe tsy manaiky mihitsy Brunel fa mitaky justice mikasika le famonona olona tamin'ny 29 août tsy manaiky mihitsy izy raha tsy mandeha le fitsarana dia inona zavatra nisy larobia moa tsika androany larobia androany tamin'ny latsinainy ariva lundi 27 mars 2023 nisy fivoriana tao Antananarivo ampahafantariko anareo havako zany alatitra sao dia tonga nitapika ka lavindreo aho misy taratasy ho apetrako sao sagnatria lavindreo aho dia apetrako aminareo havako zay mba tsy hipetrahany zaratolagna hoe mandeha ary fa misy hafatra apetrako aminareo ray aman-dreny.
manao antsoavy mikasika ny zava-misy any amin'ny faritra Ikongo hatrany ny solombavam-bahoaka raha nanao tatitra tamin'ireo mponina tany an-toerana. Tafalatsaka anatin'ny fahasahiranana ny distrikany Ikongo amin'izao fotoana. Tsy misy ny foto-drafitrasa, mitoka-monina ny distrikany Ikongo, mazovana hatrany ny maty mosary any an-toerana raha ny fanazavana hatrany. Fa tsy misy azo antenana hitondra fiovana ho an'ny fiainam-bahoaka intsony ny fitondrana mijoro ankehitriny. Hoy ny mpamakafaka ara-politika Constant Ravelson mahalona ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny fanatanterahana ny fifidianana madio sy mangarara ho ekeny rehetra no sisa tokony imasony filohan'ny repoblika raha ny fanazavana. Henri Florian no mitatry ny antsiprinyizay. Raha ny hita amin'ny fanehoan-kevitra sy ny fidinana ifotony atao ny antoko politika amin'izao fotoana izao. Maro amin'ireo mpanao politika no tsy mifidy vava ho avoaka na izany ho an'ireo mpanohatra na ihany koa ho an'ireo mpanohana ny fitondrana. Manaprofy izany fa manomboka mafampana ny tondra politika amin'izao fotoana izao, volana vitsivitsy tsy risoana amin'ny fifidianana. Mampatsiahy ny tantara ratsy indrindra fa ireo karazana krizy nifanesisesy ka nahatonga izao fahantrana mangitsitsika izao ny zava-misy ankehitriny. Efa ao anatin'ny fimaokomanina amin'ny fifidianana rahateo ny antoko politika rehetra. Tsy misy azo antenana intsony amin'ny filoha Andrajoel Oli mpamakafaka ara-politika Constant Ravelson fa ny fikarakarana ny fifidianana ho ekeny rehetra ao anatin'ny mangarahara no tokony ilofosany raha ny fanazavana. Lesoka zay misy tsy vitanao enim-bolana. Tsy vitanao enim-bolana. Ny hana lesoka azonao arenina enim-bolana dia le hoe mba tena amboarinao mba ho tena fahefam-bahoaka ny eto repoblika. Dia arak'izay zany ny anadiovanao ny lalam-pifidianana. Arak'izay mba hakatoavinao amin'ny feon'ny rehetrarehetra hoe miasese senia mba io manko efa récusé ny rehetrarehetra. Le récusena dia hoe tsy pahany rehetra hoe izay tsy anankina ny fahamarinana amin'ireo dia efa tsy mety. Reny no lesoka azony arenina aingana ary voninahitra lehibe ho azy zay sy ny manodidina azy. Nambarany ihany koa fa tsy ho teo traparany miaraka amin'ny filoha Andrajoel ny antony mahatonga ny fizarazarana ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny vonona IRD amin'izao fotoana izao. Amin'ny fotoana sahala amin'izao mantsy ile vondron'olona manelanelany eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondrany ambony tahaka ny hoe ny député. Reny zao anelanelany reny tahaka ny hoe ny député. Reny tahaka ny hoe ny maire. Reny amin'ny vanim-potoana ohatr'izao dia tsy maintsy miaina mbiakoditra mihitsy ao amin'ny fifandraisany am-ponina sy ny eo amin'ny fahatsapahany saina hoe tsy mety entina tahaka izao intsony ty firenentsika ity ary tsy te ho traparana eo izy. Ka le antoko zany rehefa antoko tsy atoko miaina amin'ny hoe hitondra fanovana eto amin'ny firenena dia mampivaky azy le toejavatra ankehitriny izao. Fa amin'ny antoko izay mieritreritra ny fanovana eto amin'ny firenena voamaika manamafy azy hoe tena mila fanovana ty ary tena voamaika sy menitra ary mampitambatra ny finiavana eo anatin'ny antoko le toejavatra sanap'izao. Nambaran'ireo solombavam-bahoaka fa tsy ho afaka hanilika azy ireo ao anatin'ny vonona IRD ny mpitondra na eo aza ny filazana fa tsy manao intsony ny folam-piarinasa izy ireo. Averiko indray solombavam-bahoaka zahay fa tsy solombava mpanjakana na solombava ny antoko. Zay dia mijoro rehefa misy zavatra tsy hitanay tsy mety. Zany discipline de parti zany tsara fantatra atsika fa vovonina ny IRD zany latsanay. Maro parti politika ny vondrona anatin'izany ny MMM, anatin'izany l'IREC ny Kaleta, anatin'izany ny Kami Vital ty iaraka isika, anatin'izany ny antoko maitso, anatin'izany ny TGV, anatin'izany ny taritiny ministra ny serasera amizao Freedom. Ka ireny vovonana ka raha ohatra ka hitsipaka na analanay amin'ny toeranay ianareo dia mila signature ny reny antoko politika reny daholo mipetraka eo vao azo raisina amina CC. Avy eo mbola dinihana na mitombona tsy mitombona le nifanenjehana anay. Ka rehefa hitanay raha nampanantenenanay tsy hitanay fa mipetraka rariny silitsy raha toka misy ministra miala anatiny ao tsy omeko tsiny izy amin'izany. Ilaina ihany koa ny fanazavana ny fametrahana ny mangarahara momba ny fikirakirana ny fifidianana ary tokony samy hanana solon-tena ao anatin'ny rafitra rehetra mikirakira zany fifidianana izany avokoa ny antoko politika tsy hankanavaka mba hipetraha ny fifampitokisana eo amin'ny samy mpanao politika amin'izay fikarakarana ny fifidianana izay.
lafomba tanteraka dia nitrangana loza-pifamoivozana androany maraina tany amin'ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo tany Bevilany Tolagnaro tokony ho tamin'ny 1 ora maraina fiara taxi borosy iray no maikila forehitra tamin'izany ka mpandeha miisa 7 no maina andritry ny loza. Mahao le olona misy olona polony maro mbola mahafa kasika sy tamin'ny zao eto ranomaitry. Androany maraina tokony ho tamin'ny 12 ora fiara taxi borosy iray izay manohy ny Tolagnaro sy Ambovombe no sendra ny lozam-pifamoivozana teo amin'ny parka Andohala 1 kilometatra miala ny tanànan'ny Bevilany distrikan'ny Tolagnaro no nisehon'ny loza. Raha ny fantatra maikila tanteraka ilay fiara fitaterana olona miisa 7 no may tao anatin'ny vokatra izany. Raha ny tatitry ny teo anivon'ny Gendarmerie Anosy mpandeha miisa 420 no tao anatin'ny fiara 17 tamin'ireo no naratra mafy nandritra ny loza. Nosaboina vonjimaika tany Ambovombe ny marary miisa 5 sy tany Amboasary ireo naratra 5 hafa. Any Fort-Dauphin kosa ireo maratra miisa 7 no notsaboina raha nitatitra hatrany. Amin'ny maresaka avy any ivelany dia nivoaka ny hopitaly androany sabotsy ny Pape François rehefa notsaboina nandritry ny 3 andro mikasika ny bronchite hitarika ny fotoam-pivavahana ao amin'ny Saint-Pierre avy hatrany ny tenany raha ampitso alahady izay anamarika ny herinandro masina amin'ny fankalazana ny Pasika. Fanampanazavana io misy ny France 24. Mbola velonao no fanazavana nomen'ny Papa vatany vao tafavoakan'ny hopitaly androany maraina. Tsikitsiky sy afaliana no nandraisan'ny Papa Européenne Kristiana Nitsenazy. Ny alarobia lasa teo no nanao fanambarana ofisialy teo anivon'ny Vatican mikasika ny fanarahana fitsaboana izay ataon'ny Papa ao amin'ny hopitaly iray ao Rome. Sy nolazaina mivantana fa tsaboana noho ny fahasarotana miaina nahazon'ny Papa tany am-boalohany. Vavao izay isany mampitaintaina Europina ho fanamporofona ny fivoaran'ny fahasalamany nanao batisa zaza iray tao amin'ny hopitaly nisy azy ny Papa ny zoma lasa teo. Araka izany hitarika vetran'ny fotoam-pivavahana ao amin'ny Saint-Pierre ny Papa François amin'ny alahady ho avy izao ho fanamariana ny fanombohan'ny herinandro masina. Izay ihany koa tompoko lasety mikobava miamarana ny fiarantsika tamin'ity alina ity ankasitrahana feno ianao tsy nisarika taminay hatramin'ny farany raha ampito amin'ny ora mazatra ny fotoanantsika manarika eto amin'ny fampahalalam-baovao mandra-piona tompoko. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.